ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra amin'ny fividianana fiodinana faharoa ny fividianana filoham-pirenena isika amin'izao fotoana izao miaraka ihany koa amin'ny fividianana solombavam-bahoaka mahakasika an'izay fividianana solombavam-bahoaka izay indrindra maro ny andraikitra maro ny asa miandry ny député izay ho landy amin'ny fividianana io arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny momba izay. Ny iraka kinina amin'ireo solombavam-bahoaka dia ny fandaniana araka ireo etaetam-bahoaka, ireo volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta, natolo-dalàna avy amin'ny antenimera mandritra ireo fivorian'ny antenimera-pirenena. Izany dia voalaza ao amin'ny andinin'ny fahavalo ambinipolo ao amin'ny lalàna fototra. Ireo solombavam-bahoaka dia tsy maintsy mamantatra meloa ny etaetam-bahoaka mikasika ny tombontsoa imbonana araka ny lahara-pahamehana. Tokony hanao izay rehetra azony atao izy ireo hanomezana fahafa-po izany etaeta izany. Noho izany dia anjaran'izy ireo ny mandresy lahatra ireo mpikambana amin'ny fahefanam-panatanteraka ny amin'ny mahazava-dehibe ireo tolo-kevitra momba ny fampandrosoana rosony. Araka ny voalazany anjinin'ny fahavalo ambinipolo sy enina amin'ny valopolo ka hatrany amin'ny anjinin'ny fahaefatra amin'ny zato ao amin'ny lalam-panorenana eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny fahefanam-panatanteraka dia andraikitra ireo solombavam-bahoaka ny fanaraha-masony ireo asan'ny gouvernemanta. Amin'ny ankapobeny dia miatra izany mandritra ny fotoam-pivorian'ny antenimera-pirenena na antenimera-ndoolona. Ary misy ny fotoana voatokana ho an'ireo solombavam-bahoaka ametraha-panontaniana-mbava na antsoratra sy andraisana valiny avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Misy ihany koa ireo fomba hafa toy ny fangataham-panazavana sy ny fametrahana ny voameran'ny fanadihadiana. Ireo fomba hafa ireo indrindra fa ny fangataham-panazavana sy ny voameran'ny fanadihadiana dia ataon'ireo solombavam-bahoaka raha toka nisy zavatra tsy tanteraka na tsy tomombana izay voalaza na lahara-pahamehana ao amin'ny politika ankapobeny fanjakana na tranga hafa mikasika amin'ny fitantanan-draram-pirenena amin'ny lafiny rehetra na ara-bola izany na ara-toe-karena ankapobeny. Adidy sy andraikitra apetraka amin'ireo solombavam-bahoaka ihany koa ny fanaovana tatitra ho amin'ny vahoaka indrindra ho fampahafantarana amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Ireo no andraikitra sy adidy akinina amin'ireo solombavam-bahoaka koa anjaran'ny olom-pirenena tsiraray ny mifidy ny kandida everiny fa afaka maliny etaetany sy hanatanteraka amin'ny atsakany sy andavany ireo adidy nakinina taminy. Marihana fa dingana iray amin'ny fampitrakana ny tanindrazana sy firosoana amin'ny fanorenam-politra mafy sy mirindra amin'ny Madagasikara ny fifidianana.